mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmerabantsika raha ko malalatra ty alakamisy voalohany volana jona 2024 ity ny mofinaina voalahatra hoantsika anio dia ny boky mijeremy mpaminany Jeremia toko 10:10 andininy 7:10 ka hatramin'ny fa 1:20. Jeremia toko 10:10 andininy 7:10 ka hatramin'ny fa 1:20 fakitsika aminaran'i Jesosy. Koa izao no lazain'i Jehovah raha iverina ianao dia ho raisiko indray ka dia hitsangana eo anatrehako ianao. Raha manavaka ny zavatsoa hiala amin'ny zavapoana ianao dia hosolombavako hanatona anao indray ireny fa tsy ianao no hanatona azy. Ary ataoko mandavarahina mirova ho amin'ity fireneny ity ianao, hiady aminao izy nefa tsy hiala eo anao, fa momba anao amonjy sy hanafaka anao Jehovah, ary hanafaka anao amin'ny tanany ratsy fanahy aho sy halavitra anao amin'ny tanany papahory. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Isan'ny mpaminany lehibe i Jeremia mpaminany ao amin'ny soratra masina ny testamenta taloha. Nareo hoe mpaminany lehibe moa dia ny hoe lehibe ny bokiny. Mazava ny famaritana hoe mpaminany lehibe ao amin'ny baiboly dia lehibe ny bokiny. Tahaka ny Ezekela, tahaka ny Isaia, tahaka ny Jeremia. Atao hoe kely kosa izy dia kely ny atevenany bokiny, tsotra kely mety ohatran'Andry Hagai na ry Amosa na tahaka izany. Satria tsy namanamarika raha teo koa ny alafan'ny boky ny vanim-potoana izay niasany na naminaniny. Jeremia zany dia isan'ny mpaminany izay lava dia lava natevina raha teo koa ny boky ny faminaniny, lava ny vanim-potoana naminaniny na ampolo taona ny mahery. Dia Jeremia tanora dia tanora no natsoan'Andriamanitra ho mpaminany ary isan'ny navesatra tamin'ity mpaminany ity ny antson'Andriamanitra. Manakanefa mantsy indraindray hitantsika amin'ny antson'Andriamanitra dia lafiny mahafinaritra betsaka fa mandrakariva koa dia misy ny lafiny sarotra amin'ny antson'Andriamanitra. Jeremia dia isan'ny tanora ary nitaraina tamin'ny antson'Andriamanitra izay mavesatra amiko ny antsonao Andriamanitra. Tsy zakako ny antsonao Andriamanitra mavesatra. Zay moa ilay hoe fitomanina dia boky fitomanina dia fitomaniny Jeremia io, fitarainan'i Jeremia io noho ny amafin'ilay antso. Tsy ilay antson'Andriamanitra ihany no mafy tamin'i Jeremia fa ilay mitondra hafatra mihitsy. Mafy tamin'i Jeremia ny hafatra nentiny satria Jeremia dia naminany ny handravana ny Jerosalema. Dia Jerosalema izay renivohitry ny fanjakana, Jerosalema izay nisy ny tempoly, nisy ny lapa-panjakana, Jerosalema izay tanindrazana ny Jeremia, nefa dia naminany ny handravana ny Jerosalema izy ary tsy hoe naminany fotsiny fa efa hitany sy efa tazany ilay faharavana mampaminany azy. Amin'izany dia somary navesatra taminy ny nilazany izany. Ary indrindra nampahavesatra azy dia tsy vonin-kiova ilay ireo firenena na ilay firenena izay nitorian'i Jeremia teny na nilazan'i Jeremia faminaniana dia tsy vonin-kiova fa nanohy ihany ilay asa tsy mety na ilay fiainana tsy mety dia tazan'i Jeremia izany ilay faharavana. Ary dia navesatra ilay faminaniana. Ny votoatiny ilay faminaniana izany dia mafy tamin'i Jeremia. Fa na izany koa raha mbola mafy tamin'i Jeremia ilay faminaniana satria ny olona kosa naray ny faminaniana. Tsy nino azy fa lazain'ny olona fa miteniteny foana izy, lazain'ny olona fa manozona ny firenena izy, lazain'ny olona fa mivadika amin'ny firenena izy, lazain'ny olona fa mpaminany sandoka izy dia mafy taminy ilay fiantsoana. Fa ity izay eto am-pianarantsika ity ny mofinainan'io Jeremia toko 10:10 andininy 7:10 fa hatramin'ny 20 dia ao anatin'ny fampitandremana hatreo amin'ny tokotoko fa 420 amin'ny bokin'ny Jeremia moa dia fampitandremana sy antsoavo izay no azo amintinana azy. Fampitandremana ny hoe raha tsy mibebaka nareo dia ho rava ny tanàna. Aza finaritra amin'ny Jeremia mandeha ny toe-karena, aza finaritra amin'ny Jeremia mandeha ny fiainana fa ho rava io raha tsy mibebaka nareo.
raha tsy miverina amin'andriamanitra ianareo dia atsoatsy dia ho ravy eo. Ny fireneny Joda moa tamin'ny andron'ny Jeremia de firenena kely, tsy hoe firenena lehibe akory, firenena madinika kely mihitsy ny fokon'ny fireneny Joda. Indrindrindrindra amin'ny fotoana namin'an'ny Jeremia de efa tsy teo tsony ny fireneny ny fanjakana avaratra, efa ravany Asiria ny fanjakana avaratra, zany hoe le fokofolo lehibe de efa ravy, efa tsy teo tsony ny fanjakana avaratra ny Israely zany, fa le fanjakana kely ety atsy misy de ny fanjakan'ny Joda sy ny fanjakan'ny Benjamina sa kely faravety tena azo lazaina ohatra ny hoe tanàna firenena ville cité fa tsy tena hoe firenena ngeza be. No zany dia tery teo anelanelana civilisation na firenena ngeza be fireneny Joda io tamin'ny lafiny géopolitique zany de nitaky fahaizana mitondra mihitsy ny fireneny Joda satria kely ny fireneny Joda saingy lalovana anelanelana firenena anankiroa de teo akaikiny teo any fireneny Syrie zay lehibe noho izy dia somary tsy lavitrlavitra kaza koa ny firenena lehibe ny Egyptiana ny ampirany Egypte ary ny lehibe zay ataontsika hoe vao niforona ny anatanjaka de ny ampirany na ny fanjakany Nebukadnezar taty Babylone zany. Dia ohatran'izao iainantsika zao ihany, antsika zao mieritreritra hoe misy firenena anankiroa na telo eto ambonin'ny tany matanjaka ohatra hoe Russie, États-Unis, Chine, de misy firenena kely tery eo anelanelany reo firenena telo lehibe reo. De ohatrohatran'izay koa ny zavatra nitranga tamin'ny andron'ny Jeremia, irona makany amin'ny Egyptiana ny zanak'Israely somary sahiran-tsaina ihany satria ny Egyptiana de ratanjaka ary te hitona ny Joda hoe satria misy ny antsoina hoe jeu d'alliance amin'ny lafiny géopolitique hoe hiaraka amin'izy ianao hiaraka amin'ny firenena izy dia nizara be ihany ny mpanjakany Joda tamin'ny fotoan'andro hoe hiaraka amin'ny Egypte vetsika sa hiaraka amin'ny Nebukadnezar, anaiky ny fanjakan'ny Nebukadnezar ave ireo firenena reo de samy firenena mpanompo sampy fa nefa moa amin'ny lafiny géopolitique de tsy maintsy misafidy ianao hoe hiaraka amin'izy na hiaraka amin'izy de nivaky roa ny fantatsika tamin'ny andron'ny Jeremia mpaminany de nivaky roa le firenena, nisy ny apahany niaraka tamin'ny Ezekely tany Babylone ary nisy ny apahany niaraka tamin'ny Jeremia taty Egypte. Fa ny faminan'ny Jeremia de mitembana hoe ny mety ny tam'zany ny mety de zao aloha manaiky ho babony any Babylone satria Babylone ny voafidin'Andriamanitra nanataon'Andriamanitra mba anitsy ny zanak'Israely, zany hoe tena mandaté ny teny frantsay zany hoe nomen'Andriamanitra mandat Nebukadnezar sy ny Babyloniana mba hanafaina anitsy any Joda fa tsy ny fa zay maka ny Egypte dia fahafatesana no any fa aleo manaiky ho babo tany Babylone, zay moa ny afatry Jeremia. Fa miloha le fahatanteran'ilay fahababona zay taona vitsivitsy teoriana zao itenenana zao no itenenan'ny tompo tediny fa 5 ka hatramin'ny 1 amin'ny toko 10 misy lavatra roa na telo lehibe mihitsy mitsika hoe fampitandremana hoe mitandrema fa sao de sondrina am'le fiainana milamina fa jereo ny fahotana, ina moa ny fahotan'ny boky mitenen'ny bokyny Jeremia ho fahotan'ny fanjakan'ny Joda anankiroa. Ny voalohany dia lay fanompoantsampy, lay fanompoantsampy izay natonga n'Andriamanitra sarotiny tamin'ilay jeu d'alliance na lay hoe fifampirarahan'ny Joda tamin'ny fireneka-kafa satria manjary mifindra niaraka tamin'iny alliance iny na mifindra tamin'iny toetriny koa lay finoana lay Andriamanitra tsy izy ka dia tsy tian'Andriamanitra nanaova zanak'Israely fanekena amina firenena hafa saingy tamin'ny andron'ny Jeremia mpaminany dia mbola nitohy ihany nitohy nanao ataontsika hoe fifampirarana tamin'ny firenena maro samihafa ny fanjakan'ny Joda ary tena nanompo sampy izy, nanompo reny Andriamanitra reny firenena zay nanaova ny alliance na nanaova ny fifampirarana sy fifanekeny reny ny fokon'ny Joda na ny firenen'ny Joda tena atezitra n'Andriamanitra. Zay ny voalohany ny fanompoantsampy. Fa ny faharoa de ny tsirariny sy ny tsy fahamarinana atao amin'ilay firenena. Mandrakariva moa rehefa ialan'ny olona Andriamanitra de ialan'ny olona ny didin'Andriamanitra de manompo sampy ny olona ary ny sampy tsy manana etika, ny sampy tsy manana moral, ro sampy zay nitopoina tamin'ny fotoan'andro de sampy tsy manana moral de mazava ho azy tonga ho azy tao anatin'ny fokon'ny Joda ny
ny fialana am tsy fialana am fahamarinana fandehanana am tsy fahamarinana sy ny tsirariny sy ny alatra sy ny tsy fananana fitserana ny mahantra tsy fanana fitserana fangorahana ny mpitondra tena sy ny kamboty de izay zay nafa ry jeremia mpaminany olana ra-panahy zany fialana tamin'andriamanitra ary olana ra-piaramonina de ny fitiavatena ny fanomponany tsy fahamarinana nataonyreo zay nanaka atao tamin'ny fotoanandro dia eto am'ty andininy ty ara de mazava ho azy fampitandremana sady antsoavo sady fampitandremana no antsoavo ho an'ny fokon'ny-jota dia nantsoavo voalohana ny fampitandremana voalohany de fitoamana azy ireo hiverina amin'andriamanitra de ny mbola tsy tonga lay faharavan'lay firenena dia nitaon'andriamanitra miala nenin'andriamanitra mba hiverenany jota ao aminy ndray zava-dehibe avy raha le hoe miverina lay teny hoe miverina eto dia sova zany hoe mibebaka antso amin'ny fibebahana zany ity ataony jeremia mpaminany ty andriamanitra mitona ny firenena hibebaka andriamanitra mitona ny jota hibebaka mba hiala amin'ny ratsy fanao isan'andro hiala amin'ny fitiavatena hiala amin'ny tsy fahamarinana hiala amin'ny fanompotsampy mitaona ny firenena hibebaka andriamanitra ary izahay ataontsika hoe mampiavaka ny fivavahana kristianina mihitsy ny avako malala de ny lanjany atao hoe fibebahana raha misy ataontsika hoe azony namosy ny toritenyny fiangonana kristianina de izao fitaomana ny olona hibebaka fitaomana ny olona hiverina amin'andriamanitra azatoloana fa ny filazantsara dia ny fiandohan'ny filazantsara indrindra synoptika de manao hoe mibebahy anareo fa efa akaiky ny fanjakan'andriamanitra zay ny fiandohan'ny filazantsara no zany dia tsy niova mihitsy ny afatr'andriamanitra am baiboly hatrany amy genesis ka hatraty am bokyny apokalipsy fitaomana ny olona hiverina amin'andriamanitra fitaomana ny olona hibebaka e afako voavinankalaza ny pentekosta isika ny fibebahana de asan'ny fanamasina rehefa miasa ao anatin'ny olona ny fibebahana ny fanamasina de miteraka fibebahana fanamasina de fanahy mitona ny olona atsiaro tena mitona ny olona amantatra ny tenany mitona ny olona hiverina amin'andriamanitra dia ity mofinainy ity zany zay eto am-pilatanantsika de manetsika mitaonatsika hibebaka satria miala neniny andriamanitra de mbola misy ny fotoana misy tonkiran'ny protestantsay ira faevatra am diapolo sy telonjato hoe de ny mbola mafana ny fo de ny mbola tsy nitapahana ny volotaratorotoro de mbola tsy vonona ny lanjiro manetona de zao ho isaia mpaminany mibeba aza miandry kapoka aza miandry faharavahana aza miandry famaizana vao mibebaka fa mibeba fa ny ateraka lay fibebahana koa rehefa ny tena zava-dehibe andriamanitra zany rehefa miverina ao aminy ianao de mamefy misy fanaterana mandrakarefa ny ateraky ny fiverenantsika amin'andriamanitra de fanaterana tsy misy antony tokony hiverenantsika amin'andriamanitra raha hoe sanatria hoe kivy foana ianao fa matoanao miverina amin'andriamanitra dia satria manatena satria misy zavatra vaovao tian'andriamanitra hoentinao anao ary zay ny dikany teny hoe fibebahana fialana amin'ny ratsy ary fitodiana amin'ny tsara de mitondra fanatenany zay mitondra fifaliany zay de hoy ny bokon'ny jeremia raha miverina amin'andriamanitra ianao de ho raisin'andriamanitra indray ary hitsangana eo anatrehany zany hoe midikany hoe ho raisin'andriamanitra indray midikany hoe ho raisin'andriamanitra indray de zao hoekeny indray lay hiverina indray lay fanekena ny fanaovan'andriamanitra tamin'ny zanak'israely na tamin'ny jota de hitahy ny zanak'israely indray izy hiantra ny zanak'israely izy hikarakara ny zanak'israely na ny fokon'ny jota afaka malala ny fibebahana de mahatonga atsika afaka miresaka amin'andriamanitra zay ny dikany teny hoe hitsangana eo anatrehako afaka miresaka amin'andriamanitra enon'andriamanitra vavaka hoy jesosy ndray maka ao amin'ny jaona toko dehibiny folo manao hoe raha mitoetra ao anatinareo ange itenyko hoe de angatao zay tianareo zany hoe ny ateraky ny fifraisantsika fo amin'andriamanitra ny ateraky ny fibebahantsika de tsika afaka mijoro ao anatrehan'andriamanitra miresaka amin'andriamanitra
misy heviny eo anatrehan'andriamanitra zany ny fisitsika tonga fantatr'andriamanitra isika mitsangana ao anatrehan'andriamanitra zany hoe tonga fantatr'andriamanitra tsy fahavalon'andriamanitra tonga eken'andriamanitra ary azolaza ajain'andriamanitra mihitsy ary zay no heviny ny olona mibebaka rehavako malala dia ondrila mendrikaja eo anatrehan'andriamanitra fa ny faharoa ry havako izay antsoavo izay ateraka ity fibebahana ity dia hoy ny tompo anao hoe aokendrao ayanavaka ny zavatsoa amin'ny zavapoana zavatsoa amin'ny zavapoana raha toka jerena lay tenina ampiasain'ny Jeremia dia ny hoe fahaizanao manavaka ny ratsy amin'ny tsara raha toa ianao ka mahay manavaka ny ratsy amin'ny tsara ny asan'ny fanahy masina rehavako malala ao anatintsika dia fanahy manavaka amin'izao andro antsika zao dia vo mainka miamaizina ny hoe fahaiza manavaka isan'ny itsika moa anaty vivana kristiana dia mande ho azy amintsika mahay manavaka zavatra hoe ty tsara ty ratsy indrindra ny ara-panahy fa amin'izao andro antsika zao dia zao betsaka ny zavatra zay miamaizina ka tsy takatry ny olona ny hoe inona ny tsara inona ny ratsy inona mahasoa inona ny tsy mahasoa misy zavatra ratsy no lazaina fa ratsy nandritry ny 100 taona 200 taona zay saingy zao lasalazain'ny olona fa tsara indray izy ankehitriny misy zavatra nitoerin'ny fiangonana nandritry ny 400 taona fa izao lazaina indray fa mety izy ankehitriny tsy mora ny manavaka ny tsara sy ny ratsy amin'izao andrenantsika sao satria efa rava lay sotoavina efa rava lay tsy sotoavina efa lay morala lay toetra dia manjary mifangaro voraka ary ndraindray dia zavatra ratsy zao dia lazaina fa tsara zavatra tsy mety zao dia lazaina fa mety zavatra tsy mahasoa zao dia lazaina fa mahasoa ary ndraindray mba hanamboaramboarana resaka dia sina tenikely manao hoe eny mahasoa izy fa tsy mahasoa izy fa raha atao an'izao izy dia mety ho mahasoa ihany eny ratsy fa raha atao an'izao io dia tsara ihany izay taontsika hoe toetra n'izao tontolo zao vokatry ny fisainana filozofika moderna mihitsy io ny hoe tsara sy ny ratsy zany ange notion ana bien sy mal zany ange zavatra relatif e zany hoe miankina amin'ny olona miankina amin'ny toerana miankina amin'ny toejahatra maro samihafa nefa raha ny baiboly dia tsy zany mihitsy rehefa ratsy dia ratsy na rehefa ratsy eto Madagasikara tokony ho ratsy any Allemagne tokony ho ratsy any Italie tokony ho ratsy any France tokony ho ratsy any Sénégal rehefa ratsy dia ratsy fa tsy misy hoe ratsy izy ety dia tsara izy ery dia izay mahatonga amin'ny baiboly eto mitema ny zava-manao hoe mila mahay manavaka ny ratsy amin'ny tsara mila manavaka ny ratsy amin'ny tsara ka miala amin'ny ratsy ary miroso amin'ny tsara antsoavina ataon'ny Jeremia zany ty ry havako manao hoe aokenao mba ayanavaka ny fanahy masina rehavako malala antsika teo dia fanahy mitaona antsika ayanavaka zavatra azay ny talaona zay mahatonga ampoly miteny ifanahy masina ao anatinao dia aza vonoana izy io eno izy io aza-pala elovina izy io satria rehefa ao anatintsika le fanahy masina dia fanahy mitaona antsika ayanavaka mitaona antsika ayamantatra mitaona antsika ayanao hoe ity ny tsara ka ataovy ary ity ny ratsy azo atao fa izay faharoa lehibe zay ateraka zay dia hoy ny tompo anao hoe rehefa mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy ianao mahay manavaka ny zavatsoa amin'ny zavapoana dia zao hosolombavanaandriamanitra hosolombavanaandriamanitra ataohoana moa rehavako malala ny hoe aniraka olona kanefa le olona tsy mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy akory zany hoe rehefa mahay manavaka ny tsara ianao dia ataon'andriamanitra solombavany zany hoe misolo teny an'andriamanitra misolo vavan'andriamanitra miteny amin'ny anaran'andriamanitra tsy mora koa no miteny anaran'andriamanitra mazava ho azy raha tsy olona mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy dia hiteniteny foana tsy hiteny ny sitrapon'andriamanitra izy fa hiteny ny tsy sitrapon'andriamanitra ny ateraka zany hoe fiezahanao amantatra ny tsara fiainoana ny fanamasina dia ianao manjary solombavan'andriamanitra rehefa miteny hoe solombavan'andriamanitra dia mpitondra teny mamy ao amin'ny fiarahamonina mpitondra teny soa ao amin'ny fiarahamonina mpanolo-tsaina ao amin'ny fiarahamonina olona ilainy ny fiarahamonina raha ohatra ka mibebaka isika dia olona ilain'andriamanitra mitsangana eo anatrehan'andriamanitra ilainy ny dinantsika fa raha ohatra ka olona mahay manavaka ny tsara sy ny ratsika dia zao olona ilain'ny fiarahamonina olona ilain'ny fiarahamonina tsy hoe ilain'ny tenantsika ihany fa ilain'ny hafa betsaka ny olona ankehitriny no teo ilain'ny hafa teo ilain'ny fiarahamonina kanefa ny tsy manana ny tsara zaraina akory te hijoro ho ilain'ny hafa te hijoro ho ilain'ny fiarahamonina te hiseho ilain'ny fiarahamonina betsaka ny olona tahaka izany kanefa zao ny zavatra lazainy dia zao tsy zavatsoa
ny zavatra tsy solom-bava nitondra ny tsara izy fa nandray solom-bava mampisaraka solom-bava mampakivy mampiondrika matonga faharesena mihitsy ary faran'zay asehony ity antsoavo ity reavako malala dia ny antsoavo izay tia ny tombom-bola enina teny hoe rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao dia momba anao izy ataoko mandavarahina mirova amin'ny firenena ianao hiady aminao izy nefa tsy alao anao zany hoe ny antsoavo fahatelo dia ny hoe fitaomana ny olona atoky fa ny fiarahana amin'Andriamanitra de fandresena firenena kely hotsika tojota firenena kely de kely de kely tsy de manahoana loatra tsy miteny akory amin'ny raha mitaha amin'ny alehibean'ny Babilôna tsy kely varavety na mitaha amin'ny ataontsika hoe ny Egyptianina kely varavety na ny Asirianina teo aloha saingy hoy ny tompoko manao hoe zao no lazaiko anareo ataoko mandavarahina mirova ho an'ity fireneny ity ianao raha ohatra ka miverina mibebaka raha ohatra ka mahay manavaka ny tsara de zao hiaro anao eo anatrehan'ny herin'ny fahalehibiazan'ny firenekafa reavako malala am'izao andro antsika zao de mety matsiaro bitika agnambo isika matsiaro hoe tsy de manahoana loatra bitika matonotony ihany koa angambany ndraindray mety matsiaro hoe tsinitsinina amin'ny tena manokany io na eo amin'ny firenena koa aza inona moa Madagasikara mitaha amin'ny halehibeny no firenena mifanandrina iran-tany tsy de manahoana loatra tsy siviny ataontsika hoe tsy siviny amin'ny hafa akory aza raha mitaha amin'ny halehibeny mitoekarena ireo firenekafa na ny isan'ny mponina na ny toe-karena na ny friny en siansa na ny arana ny tahaka zany kely de kely isika saingy zao kosa nefa ny kely matahotra an'Andriamanitra de mampahamenatra ny lehibe ny kely mifikitra amin'Andriamanitra de manjary mampahamenatra ny lehibe ary manjary mampiondrika ny lehibe mihitsy ary manjary maharesy ny lehibe aza izy manao hoe hiady aminao izy nefa tsy aleo anao zany hoe tsy ny fahalehibiazana ara-batana na ny fahalehibiazana na toe-karena na ny fahalehibiazana tsy zay akory ny tena zava-dehibe fa ny fifikirana amin'Andriamanitra ary io na tsy amin'ny lafiny ara-pirenena fa amin'ny lafiny fiainanao tsiraray mihitsy mety matsiaro tsinitsinina angentsika indraindray manoloana ny mety hoe ny olona manodidina antsika amin'ny ara-pahalalana amin'ny ara-toe-karena amin'ny fahararitan-tsaina amin'ny zavatra maro samihafa de matsiaro bitika ianao fa izao ny bitika miaraka amin'Andriamanitra de mampahamenatra ny lehibe reavako malala ny zava-dehibe zany de zao tsy ny mahakely na mahabitika anao fa ny fanekenao ampetrano an'Andriamanitra ao anatin'ny fonao ny fanekenao ampetrano an'Andriamanitra ao anatin'ny fiainanao ny mahatonga ny lehibe lavitra no ianao miondrika eo anatrehanao tsy lay fiondrehan'ny lehibe akory ny zava-dehibe fa lay fiarovan'Andriamanitra lay fifikiranao amin'Andriamanitra conséquence fotsiny zany le tenin'ny tompo eto manao hoe tsy aleo anao izy fa momba anao amony tsy hanafaka anao ao Jehova hanafaka anao amin'ny ratsy fanahy hanavitra anao amin'ny tany amin'ny mpampahory le mpampahory io de ny Egyptianina io zany ratsy fanahy de zao zany Babilônianina zany reavako malala zava-dehibe zany de zao ty antsoavo ty de zao ny fibebahana ny fifikirana amin'Andriamanitra indray ary ny fanatronana an'Andriamanitra afaka malala mbola fotoana fanararoatra zao fotoana ny fibebahana fotoana ny fanovozana fanoloran-tena fotoana ny fandinihan-tena fotoana ny fanapahan-kevitra koa hoe iza no tompoko dia manaova tahaka ny Josoa manao hoe raha izaho sy ny ankonako dia hanompo an'i Jehovah zahay hivavaka sika tompo misaotra anao noho ny amin'ny teninao zay azonay novakiana tamin'ny tenin-drazanay teny zay manao antsoavo ny amin'ny ibebahanay ny amin'ny tokony iverenanay ao aminao Andriamanitra zay tianay mivavaka azy ray tompo aza manaisotra ny fanahinao masina ty anatinay tao am'izay hitodika aminao tao am'izay iverinao aminao Andriamanitra mamelany eloka i tompo amin'ny tsy fahatanterahanay
mamelahana raha toa ka manamary teny zahay, mamelahana raha toa ka tsy mandeha araka ny sitraponao zahay, mamelahana tompo raha toa ka tia teny zahay tsy mijery ireo sahirana ireo mahantra, mamelahana raha toa ka adinonay fa zanakao zahay. Tompo dia amin'izao andro vitsivitsy ao ena Pentecoste zao dia manavao ny fanorantenanay zahay miverina aminao. Ho any amin'iza moa zahay tompo? Ao aminao ihany misy ny fiainana. Very izay raha lavitra anao. Tsisy heviny ny fiainanay raha tsy eo akaikinao. Koa dia tazony izay tompo, hifikitra aminao hatrany, dia mametraka ny fiainanay eo ambany fitahinao sy eo ambany fahasoavanao. Mamindrafo aminay tantany ny fiainanay tompo, raha marino aminay ny teninao manao hoe momba anao aho, hamonjy sy hanafaka anao aho, hanafaka anao amin'ny tanan-dratsy fanahy aho. Mitoera aminay tompo tsara, amin'ny anaranao Jesoa. Amen.